ampitombona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Fa ny miarabantsika indray izay mpanaraka ny fandarana Kristinoevo amin'ity androany ity. Androantsika dia hiresaka manokana ny antsoina hoe fahatezeran'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra. Fahatezeran'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra. Fahatezeran'Andriamanitra ity dia tsy dia tena misy mpiresaka loatra, tsy dia tena misy mpiteny loatra, fa androantsika tena hiresaka anazy satria mila azontsika tsara dia ny fahatezeran'Andriamanitra no tsy maintsy mialoha ny fitiavan'Andriamanitra. Fahatezeran'Andriamanitra no ny tony nampitoniny ny fitiavan'Andriamanitra. Ary tena mila azontsika izay satria Andriamanitra ray ihany, Andriamanitra fitiavana, nefa ao anatin'izay fitiavana izay dia Andriamanitra koa Andriamanitra sari-piaro, Andriamanitra Dieu est un feu dévorant hozy izy, un feu dévorant. Ohatrany ahoana zany fahatezeran'Andriamanitra zany? Io fahatezeran'Andriamanitra io dia anankiroa ny tena fisehoany, zany hoe Andriamanitra afo mandevona, anankiroa ny fisehoany. Tao anaty Baiboly fisehoany tena ngeza indrindra, anankiroa ny tena fisehoany ngeza indrindra. Ny voalohany indrindra dia izay niseho teo tendrombohitra Sinay, ary ny faharoa dia izay niseho teo atendrombohitry Karmela. Niseho teo tendrombohitra Sinay sy niseho teo tendrombohitra Karmela. Inona ny zavatra niseho teo tendrombohitra Sinay? Andao jerentsika ao amin'ny Exodosy toko fahasivy ambin'ny folo, Exodosy toko fahasivy ambin'ny folo, satria ao amin'ny Exodosy toko fahasivy ambin'ny folo izy manambara an'io. Ao amin'ny Exodosy toko fahasivy ambin'ny folo dia nisy fitsehon'ny zavatra teo. Nisy zavatra niseho teo afo, tselatra, kotroka ary fahamaizina hozy izy, ary niozongozona ny tendrombohitra. Niozongozona ny tendrombohitra raiso saratsaina, zany hoe tendrombohitra niozongozona. Andriamanitra, no voninahitr'Andriamanitra no nipetraka teo ambonin'ny tendrombohitra ary niozongozona io tendrombohitra io, niovotrovotra io tendrombohitra io, satria nisy tselatra, nisy afo, nisy kotroka, nisy orana niseho teo ambonin'izany tendrombohitra zany. Zany fahatezeran'Andriamanitra zany, izay miteny amintsika hoe fa ny fahamarinanareo izy dia tahaka ny lamba miosin-drà eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fahamarinanareo dia tahaka ny lamba miosin-drà eo anatrehan'Andriamanitra. Raiso saratsaina zany. Ohatrany ahoana ny eritreretintsika ho fahamarinantsika? Ohatrany ahoana ny eritreretintsika hoe miseho marintsika? Fa eo anatrehan'Andriamanitra dia lamba miosin-drà hozy izy eo anatrehan'Andriamanitra. Zany eritreretintsika ho fahamarinantsika zany. Ndraindray tsika mieritreritra be dia be ny fampianarana amin'izao fotoana izao izay milaza hoe Jesosy Kristy zany dia modely. Izy nahavita an'izao dia nahavita an'izao, noho izany tsika koa mila manao an'izany. Itsika koa mila mianatra amin'ity, itsika koa mila manao soa, itsika koa mila manao zao, mila manao zao. Efa zany Jesosy Kristy zany dia tonga nanome modely fotsiny, fa tsy Andriamanitra zany. Zany hoe nanome modely izy hoe mila ho tafina ny zavatra nataony. Raha jerena ry havana dia tahaka ny tomarina zany fampianarana zany. Fa tena faran'izay saro-pady satria zao tsy resahanao anatin'izay fa na tonga ny Jesosy Kristy voalohany indrindra aloha dia niampionona ny fahatezeranaN'Andriamanitra. Izy ny fanapitra fampionona ny fahatezerana. Ary zay tsy voaresaka izay zavatra izay, zay tsisy mpiresaka mihitsy izay zavatra izay. Andriamanitra ny fampionona ny fahatezerana, ary mila azontsika izay, mila azontsika izay. Izy ny fanatitra ny fampionona ny fahatezerana. Ao amin'ny Jaona voalohany epistiliny Jaona voalohany toko faharoa, epistiliny Jaona voalohany toko faharoa
de zao no teny aho hoe anako ozy izy zany zavatra zany nosoratako ny aminareo mba tsy anotanareo ary raha misy manota de manana solovavo am'ilay isika de Jesosy Kristy ilay marina ary izy no avitra noho ny fahotantsika ary tsy nohony atsika ihany fa nohony an'izao tontolo zao de eo ambany eo misy asteriska ary izy no avitra fampionona pahatezerana zay ny teny ao izy no avitra fampionona pahatezerana raha jerentsika ny eo amin'ny Romanina 3:25 Romanina 3:25 Romanina 3:25 de zao ny teny ao nefa izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rano fanavotana amin'ny finoana aozy izy anehoan'ny fahamarinana amin'ny tsy namarin'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany de zao ny vakiny io satria misy asteriska ihany koa eo izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fampionona pahatezerana amin'ny finoana anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namarin'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany fa inona loatra moa io fahatezeran'Andriamanitra io ka nilanan Jesosy Kristy nilanan Jesosy Kristy mba ho fanakitra ho fampionona pahatezerana zao nitady dio avana lalàna de miteny hoe ny fahafatesana no tambiny ota fahafatesana ny tambiny ota vokatry ny fisarana amin'Andriamanitra dia miseho amintsika ny karazana endrim-pahafatesana isan-karazana vokatry ny fisarana tamin'Andriamanitra de niseho teo amintsika ny endrim-pahafatesana isan-karazany atao anatin'izany endrim-pahafatesana zany ny fahotana ny rebellion tamin'Andriamanitra atao anatin'izany fahafatesana zany ny aretina ny ozona ny tebotebotra ny zavatra maro isan-karazany fiodinana amin'Andriamanitra endrim-pahafatesana ary io fahotana io no niteraka an'izao tontolo zao tena iodina tamin'Andriamanitra ary zany natokan'Andriamanitra nanadio an'izao tontolo zao tamin'ny alalan'ny safotrano nidiovin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny safotrano zany natokan'Andriamanitra nanjera ny fahatezerany tao Sodoma sy Gomora ka nilatsaka ny afo ny fahatezeran'Andriamanitra nandravany zany tanàna zany fahatezeran'Andriamanitra zavatra tsy misy miresaka intsony fa fahatezeran'Andriamanitra menjera eo amin'izay misy ny fahotana ny fahatezeran'Andriamanitra menjera eo amin'izay misy rebellion amin'Andriamanitra fahatezeran'Andriamanitra menjera eo amin'izay toerana rehetra misy ny fanoherana an'Andriamanitra mila azotsika aloha zay zavatra zay mila azotsika zay zavatra zay satria raha vao tsy azotsika zay de tsy ho azotsika koa ny fitiavan'Andriamanitra tsy ho takatritsika ny fitiavan'Andriamanitra satria mila azotsika fa io fahatezeran'Andriamanitra io nerovany atsika tamin'ny alalan'ny fitiavany io fahatezeran'Andriamanitra io nahatonga an'Andriamanitra satria fitiavana izy de narovany tamin'ny fahatezeranytsika narovany tamin'io fahatezerana io tsika io fahatezerana zay nahatonga araky ny teneniko teo ny teny tamin'ny voalohany anakiroa ny fisehon'ny fahatezerana tsy anakiroa eto ampatsahiviny fanahy anakefatra farafakely ny safotrano Sodoma sy Gomora zay tena nisehony io fahatezeranaandriamanitra io fa takizany ihany koa ny teo tendrombohitra Sinay lay grandeur an'Andriamanitra no niseho teo lay Andriamanitra lehibe zany mampiovitrovotra tendrombohitra zany naseho an'Andriamanitra teo naseho an'Andriamanitra teo hoe io Andriamanitra mampiovitrovotra an'izany tendrombohitra zany ka raha mampiovitrovotra an'izany tendrombohitra zany izy raiso sary an-tsaina hoe miovitrovotra ny tendrombohitra hanome ny lalàna Andriamanitra de nasehoany sady Andriamanitra masina sady Andriamanitra marina sady Andriamanitra tsy azo vazivaziny iny lalàna raha nanome ny lalàna Andriamanitra de hozy izy ny zanak'Israely mitenena Jehovah ho fo zay tenenao rehetra de ho tanterahana avokoa
indrisy ry havana ndray volana taoriana zay tsy taterany akory. Zany ny promessin'olombelona zany. Promessin'olombelona zay efa nahita an'le grandeur an'Andriamanitra, nahita an'le Andriamanitra tsy azo vazivazina, nanao promesy teo anaty an'Andriamanitra, nefa ray volana taoriana zay de nivadika tamin'ny promessiny. Ary ny didy voalohany mihitsy, ny didy voalohany no nodikainy ny zanak'Israely. Aza manao Andriamanitra, tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny ainao rehetra, amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Aza manao Andriamanitra afa-tsy zay ihany. Zany didy zany mihitsy, zany ny tonga de nodikainy ny zanak'Israely. Ray volana monja taoriana ny promessiny. Nefa izy ireo nahita an'izany grandeur an'Andriamanitra zany, nahita an'izany tendrombohitra mivotrovotra zany. Raiso saratsainy zany. Olona nahita ny grandeur an'Andriamanitra, olona nahita an'izany hoe tendrombohitra mivotrovotra, fa tsy navita ny tenir ny promessiny. Ray volana no tenir ny promessiny. De nivadika. Tak'izany amiko ny fisehoany zany grandeur an'Andriamanitra zany teo amin'ny tendrombohitra. Teo amin'ny tendrombohitra Karmely. Teo amin'ny Mont Carmel. Teo amin'ny Mont Carmel ry havana. Rehefa niady tamin'ny mpaminan'ny baly Eli, mpaminan'ny baly efa jatolahy, niantsoantso ny mpaminan'ny baly, tsisy nenenina aseho. Fa rehefa nivavaka Eli, rehefa niantso ny anaran'Andriamanitra Eli, nalainy Eli ny vato 12, nolavany Eli no manodidina ny altara, nataony ray akizy izy, araka ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Nolavany Eli no manodidina ny altara, ny fenony Eli rano ny altara, sy le hadivory manodidina n'ilay altara, ny fenony Eli rano ny fanatitra. Ary rehefa nivavaka Eli, de nilatsaka ny afo avy any an-danitra, zay manamarika ny afon'Andriamanitra. Zany hoe feu dévorant, zany hoe elkana Andriamanitra, afo mandoro. Nenjera teo ambonin'ny altara zany, ary rehefa nenjera teo ambonin'ny altara zany, raiso saratsaina ny zavatra niseho. Inona zavatra niseho teo? Levona hatramin'le vato, lasa vovoka hatramin'le vato, ritra ny rano. Ndany anao maka afo, ndana manao altara de ndana maka afo, asio petrole, asio lasantsy, de jerentsika raha ohatra ka lasa vovoka amin'ny vato. Fa rehefa lay afon'Andriamanitra nenjera avy any an-danitra, lasa vovoka ny vato. Zany lay Andriamanitra afo mandoro, zany lay Andriamanitra, lay fahatezeran'Andriamanitra tokony enjera amitsika noho ny fahotantsika. Ary mila azontsika tsara aloha zay. Zay fahatezeran'Andriamanitra zay ny tokony enjera aminao, satria mpanoty ianao, satria fahafatesana ny tambiny ota. Zay fahatezeran'Andriamanitra zay. Izay ny tokony menjera eo aminao zay. Izay fahatezeran'Andriamanitra zay no tokony milatsaka ka menjera aminao, satria mpanoty ianao. Ary tsy vita mpanoty ianao fa tena mipratike fahotanitsika. Mila azontsika tsara zay. Zay afon'ny fahatezeran'Andriamanitra zay. Raiso saratsaina fa raha zay afon'ny fahatezeran'Andriamanitra ka namotika, lasa lavelona ny vato zay, menjera amitsika, menjera amin'ny fiainantsika, ohatry ny ahoanitsika. Any amin'ny Hebreo any izy miteny hoe tsy zavatra mora ozy izy miazo ny tanan'Andriamanitra velona. Fa Andriamanitra ozy izy de afo mandevona. Andriamanitra de afo mandevona. Andriamanitra de afo mandevona. Tsy zavatra mora zany, azo ny tanan'Andriamanitra velona zany. Rehefa tena azotsika zay, ary tena mila takatritsika zay ry havana, mila azontsika tsara zay, de tokony ho azontsika amiko. Fa Andriamanitra efa nanomana fanatitra ho fampionona-pahatezerana. Nanomana fanatitra ho fampionona-pahatezerana Ary tao amin'ny fanekena taloha dia efa naseho an'Andriamanitra zany fanatitra fampionona-pahatezerana zany tamin'ny alalan'ny zanak'ondry izay dorana tamin'ny afo. Misy antony ny zanak'ondry matoa dorana amin'ny afo.
satria endriky ilay fahatezeran'Andriamanitra mienjera eo amin'ny zanak'ondry, zany afo izany. Endriky ny fahatezeran'Andriamanitra mienjera eo amin'ny zanak'ondry, zany afo zany. Tokony ho azontsika tsaina tsara zany zavatra zany, endriky ny fahatezeran'Andriamanitra mienjera eo amin'ny zanak'ondry. Zany ny antony mahatonga hoe alatsaka aloha ny ranony zanak'ondry. Zay vao atsipy ao anaty afo, torana ao anaty afo ny zanak'ondry. Satria tena crime masakra kosa raha ohatra ka zanak'ondry velona no atsipinao ao anaty afo. Fa alatsaka ny rano dia alefa ao anaty afo izy. Omarika fa ino no ianjerany ny fahatezeran'Andriamanitra, satria ny fahatezeran'Andriamanitra tsy maintsy nienjera. Ary nienjera teo amin'ilay zanak'ondry. Nienjera teo amin'izany zanak'ondry any. Satria zay fahatezeran'Andriamanitra noho ny fahotantsika izay. Zay fahatezeran'Andriamanitra noho ny fisarahantsika taminy. Mila azontsika izay. Lasa maivana loatra mantsy ilay fahatezeran'Andriamanitra. Lasa maivana loatra ilay fisarahantsika tamin'Andriamanitra. Lasa maivana loatra ilay fahotana. Fa zany zavatra zany no nahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra ianjera. Ianjera ozy izy eo amin'ny zanaka ny tsy fanarahana. Fa saingy zao ry havana ny zavatra tena ngeza indrindra. Jesosy ny teny hoe zay mino azy ozy izy manana fiainana mandrakizay, fa zay tsy mino azy kosa de ny faty. Zay tsy mino ny zanaka ozy izy, zay mino ny zanaka ozy izy de manana fiainana mandrakizay. Fa zay tsy mino ny zanaka kosa ozy izy de tsy manana fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Inona dikan'izany ry havana? Jesosy Kristy ilay fanatitra ho fampinoana fahatezerana. Jesosy Kristy ilay fanatitra ho fampinoana fahatezerana. Ao amin'ny Jaona 3:36 no itenenany an'izany hoe zay mino ny zanaka. Zay mino ny zanaka ozy izy manana fiainana mandrakizay. Jaona 3:36. Fa zay tsy mino ny zanaka de tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Ao amin'ny Kolosiana 3:6 izy. 3:5-6 de zao ny teneniny ao hoe ka avy momba ny tenanareo zay teatany zay te fitsangatsangana, falitona, fieretam-po, fanindridraty, fieremana, fampotsampy zany. Fa izany zavatra zany mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Zanaky ny tsy fanarahana. Ry havana, tsy azontsika maivana zany fahatezeran'Andriamanitra zany. Satria zany fahatezeran'Andriamanitra zany nahatonga any Jesosy Kristy tsy maintsy hidina eto amin'izao tontolo izao ho fanatitra ho fampinoana fahatezerana tahaka an'ilay zanak'ondry tany amin'ny fanekena taloha. Tahaka an'ilay zanak'ondry tany amin'ny fanekena taloha. Nienjera teo amin'ny fanatitra ny afo teo amin'ny tendrombohitra Karmely. Niseho teo amin'ny tendrombohitra, nisy tendrombohitra anankitelo tao anaty Baiboly, tendrombohitra Sinay zay nampisihon'Andriamanitra fa izy de afo mandevona, izy de afo mandoro. Nasehony tamin'ny zanak'Israely zany. Nazerany teo amin'ny tendrombohitra Karmely zany afo mandoro zany teo amin'ny fanatitra. Nazerany teo amin'ny tendrombohitra Karmely zany. Fa mbola tsy tonga saina ny zanak'Israely. Fa zao izy Andriamanitra efa nitahiry 7,000 zay tsy niakohaka ozy izy tamin'ny Bala. Zany ny teny. Any amin'ny Romana izy miteny an'izany amin'ny alalam-poly. Fa teo amin'ny tendrombohitra Kalvari kosa ry havana tamin'ity indray mitoraka ty. Zany fahatezeran'Andriamanitra zany nienjera teo amin'ny Jesosy Kristy. Zany fahatezeran'Andriamanitra zay efa niseho teo tendrombohitra Sinay, zay efa niseho teo tendrombohitra Karmely, zay efa ilay nilatsaka tao Sodoma sy Gomora. Iny fahatezeran'Andriamanitra iny nienjera teo amin'ny Jesosy Kristy. Satria raha tsy nienjera teo amin'ny Jesosy Kristy iny de zasy ianao tsy maintsy nienjerana iny. 2 taona lasa no nienjera naseho an'Andriamanitra ny fenjerana iny teo amin'ny Jesosy Kristy.
lay fanatitra ho fampionona-pahatezerana. Lay fanatitra ho fampionona-pahatezerana. Rehefa tsy mino an'izany ianao ry havana, rehefa tsy mino an'izany ianao, de mazava ho azy fa ianao zany tsy maintsy anjerany zay fahatezeran'Andriamanitra zay. Efa nianjera tamin'i Jesosy Kristy zay fahatezeran'Andriamanitra zay. Mila mialoka ao anatin'izay fahatezeran'Andriamanitra zay ianao. Mila mialoka ao ambanin'izay Jesosy Kristy fampionona fahatezerana zay ianao azafady. Mila mialoka ao ambadik'izay Jesosy Kristy fanatitra fampiononana fahatezerana zay ianao. Rehefa tsy mialoka ao ambadik'izay ianao, de tsy maintsy hipitika eny aminao fahatezeran'Andriamanitra, satria ny fahatezeran'Andriamanitra de ho an'ny zanaka ny tsy fanarahana rehetra. Ny fahatezeran'Andriamanitra de mandeha ho an'izay tsy mino ny zanaka. Be de be no lasa mandravirava ankehitriny tantara zany, zavatra tantara fotsiny zany, zavatra misoratra ao anaty baiboly zany. De za te hiteny aleo hitatsika fa zany fahatezeran'Andriamanitra zay voatery tsy maintsy, ary zay ny mahasaripady ny asa-pamonjeny. Ny fahatezeran'Andriamanitra io tsy maintsy nahatonga an'Andriamanitra nidina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka nianjera teo aminy. Zany fahatezeran'Andriamanitra zany io tsy maintsy nandehanany, satria raha tsy nakeo amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy de nianjera tamitsika ny tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa noho ny amin'ny fitiavany atsika, noho ny amin'ny fitiavany atsika, de nianjera tamin'i Jesosy Kristy zany fahatezeran'Andriamanitra. Teo amin'ny tendrombohitra Kalvari naseho an'izany fahatezerana zany, nateo an'izany Andriamanitra, zany grandeuran'Andriamanitra zany, zany Andriamanitra afo, kotroka, tselatra, mampiovitrovotra tendrombohitra zany, naseho an'izany teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Nazerany zany fahatezerana zany teo amin'ny tendrombohitra Karmely, tamin'ny alalan'ny fanatitra zay nateriny Elia teo anoloana ny mpanambany. Nanatitra fanatitra Elia. Fa naseho an'Andriamanitra amin'izay le Andriamanitra tonga nofo, le Andriamanitra tonga nofo, tonga amela ny eloko sy amela ny eloko ao, naseho any teo amin'ny tendrombohitra Kalvari zany. Nianjera teo amin'ny Jesosy Kristy, lay zanak'ondry tsy misy kilema, lay nanaisotra ny fahotany zao tontolo zao, nazera teo zany fahatezeran'Andriamanitra zany. De teny aminao androany, voavela ny eloko ao. Raha tena mino an'izany ianao, voasarony amin'izany fahatezeran'Andriamanitra zany ianao, ny finonao an'izany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany irery no mahatonga anao voaloka ao ambadiky ny fahatezeran'Andriamanitra. Zay irery no mahatonga anao ho voaloka ao ambadiky zany fahatezeran'Andriamanitra zany. Fa raha tsy mino an'izany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany ianao, malaelo ny laza aminao. Fa ho marina aminao ny Jaona 3:5-7. Zay miteny hoe zay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa zay tsy mino ny zanaka de tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Tsy sanatria chantage andriavana, tsy sanatria fampitahorana, fa zany fitiavan'Andriamanitra zany lalina loatra, satria alohany hanomezany fitiavany nisy fahatezeran'Andriamanitra nahatonga anazy ampiseho ny fitiavany. Tsy tonga ho azy zany fitiavan'Andriamanitra. Tena fitiavana izy ary tena marina zany. Fa nefa noho ny amin'ny fahotana, noho ny amin'ny fisarahantsika amin'Andriamanitra, de nisy ny fahatezeran'Andriamanitra. Zany fahatezeran'Andriamanitra zany tsy maintsy ny tatazany Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Zany fahatezeran'Andriamanitra zany tokony enjera amiko sy aminao zany no mitatazany Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Voavela ny eloko ao. Raha tena inonao zany, de voavela ny eloko ao. Voaro amin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao, voasarony ianao, voaro amin'izany fahatezeran'Andriamanitra zany ianao. Tsy mienjera aminao tsony zany fahatezeran'Andriamanitra zany. Raha mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ianao, satria efa nienjera tamin'i Jesosy Kristy zany fahatezeran'Andriamanitra zany. Raha tena mino an'izany ianao, manomboka eo kosa manome anao zany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany, manome anao hery, satria voavela ho ny eloko ao. Ary tsy vitany hoe voavela ny eloko ao, fa niara voaomby tamin'i Kristy koa ianao teo amin'ny azo fijaliana.
nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, nandresy ny fahafatesana rehetra, ary ny farany, ary ny farany, ary ny farany de Kristy no velona ao anatinao, manery anao, manangana anao amin'ny zavatra rehetrarehetra, mampitoboka anao amin'izany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany. Ry havana, ninninona ary mitranga, ninninona zavatra mitranga de tadideo, fa zany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany no manangana anao ao anatin'ny zavatra rehetra izay mitranga amin'ny fiainanao. Ry havana, ny fahatezeran'Andriamanitra de nahatonga atsika, nahatonga an'Andriamanitra azafady ho tonga eto amin'izao tontolo izao hiaro atsika amin'izany fahatezerana zany, ary nanolotra an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Mialofo eo ambadika izany azo fijaliany Jesosy Kristy zany, izay miaro atsika, izy ozy izy mifanatitra ho fampionona fahatezerana. Jesosy Kristy izay nanolotra ny ainy ho fanafodana atsika. Jesosy Kristy no metsika voninahitra. Mialofo ao ambadika izany fa aorely no misy ny fiarovana anao amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Aorely no voaritsy voalika ianao amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, de ny voninahitra ho an'i Jesosy Kristy rery any. Amen.